Manao aminareo indray ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ao amin'ny fanasan'ny tompo ny fampihavanan'i Kristy. Ao amin'ny fanasan'ny tompo ny fampihavanan'i Kristy. Hofinainantsika an'io Kolosiana toko voalohany, ny 5:10 hatramin'ny 20 dia manasongadina fa ao amin'ny fanasan'ny tompo ny fampihavanan'i Kristy. Ny apôstôly Paoly fonizy tany am-pifatorana no naheno fa misy fampianarana hafahafa ao amin'ny fiangonana tany Kolosia. Toa misy mpampianatra sandoka izay mitarika ny olona hino ny hery hafahafa, hery tsy hita, dia manoratra mamaly izany apôstôly Paoly ka milaza fa i Kristy no faratapony, no hery faratapony, izy no herin'Andriamanitra tsy hita, ary i Kristy no manana ny hery na ny famboniana tanteraka. Tao aminy no nahariana izao tontolo izao sy izao rehetra izao, ary miorina ao aminy avokoa ny zavatra rehetra. Tafaray tamin'i Kristy tamin'izany famboniana izany ny olona, saingy tafasaraka taminy kosa noho ny herin'ny ota, noho ny amin'ny fahotana. Araka izany dia ambara ny soratra masina fa tsy maintsy ny ampihavanana amin'Andriamanitra indray ny olona rehefa tafasaraka taminy, ary dia indro ny rano Kristy izay nilatsaka teo amin'ny hazo fijaliana no fampihavanana indray. Fantatsika anefa fa io rano Kristy izay nilatsaka tamin'ny hazo fijaliana ho famonjenantsika io no fanasana masina, io no fanasan'ny tompo. Arak'izany dia ambara fa ao amin'ny fanasan'ny tompo no ahitantsika taratra ny fampihavanana izay nataon'i Kristy. Mampihavana antsika amin'Andriamanitra arak'izany ny fanasan'ny tompo. Anao izay lavitra fahiny, efa nampakaiken'i Kristy tamin'ny rany tamin'ny hazo fijaliana ankehitriny. Ho anao izay mahatsiaro fa tafasaraka amin'Andriamanitra, tsarovy fa ny fanasana masina no mampiverina sy mampiombona anao indray amin'Andriamanitra. Raha izany no ambara, dia ambara fa mitondra fampihavanana amin'Andriamanitra ny fanasan'ny tompo. Ka raha mitondra fampihavanana amin'Andriamanitra ny fanasan'ny tompo, dia mazava ho azy fa mitondra fampihavanana amin'ny samy mpino ihany koa. Ny fanasan'ny tompo arak'izany dia midika ho fiombonana na fampiombonana ny fiangonana. Kristy ilay ambony mihoatra lavitra noho ny fiangonana. Kristy ilay lohan'ny fiangonana ambara eto no mampiray sy mampiombona ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanasan'ny tompo. Ny fiangonana rehetra arak'izany, raha sendra mandalo disadisa, raha sendra mandalo fikorotanana, dia tokony hahatsiaro fa ao amin'ny fanasan'ny tompo kosa dia tena miverina amin'ny fiombonana tanteraka isika. Tsy azontsika atao arak'izany no mihatsara velatsia ao ambadiky ny fanasan'ny tompo, fa raha miaraka mandray ny fanasana masina isika dia tsarovy fa efa nandray ny fampihavanan'i Kristy. Ny mpino miaraka mandray ny fanasan'ny tompo dia mpino vita fihavanana, mpino vita efa tafaray sy tafaombona indray amin'Andriamanitra, ary samy eo amin'ny mpino rahateo. Sarotra no itenenana. Indraindray misy olona saisa miteny manao hoe za tsy mihavana aminao intsony, za tapaka tanteraka ny fihavanako aminao. Riavako malalo ny tompo, ho an'ny olombelona mety azo atao ihany ny fitenenana manao hoe
ny trano ipetrahanao tsy ipetrahako, ny fasana ilevenanao tsy ilevenako. Fa ao amin'Andriamanitra kosa sarotra amintsika ny teny manao hoe ny lanitra olovanao tsy olovako. Arak'izany ny fanasan'ny tompo izay raisinao dia fanasan'ny tompo raisiko, satria efa vita fihavanana ao amin'ny Kristy isika. Mampahery antsika rehetra arak'izany fa iray ny tompo, iray ny fiangonana, iray ny fanasana masina, satria efa nampihavany ny rano Kristy izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Izy no lohany amin'ny zavatra rehetra. Deo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy mideranao izay Andriamanitra rainay izay any an-danitro, noho ny amin'i Jesosy Kristy zoky ty anay, nanolotra sy nanome ny zavatra rehetra ho anay. Misaotra anao izahay noho ny amin'ity andro anio ity, izay nandrenesanay indray fa na dia lavitra ary izay fa iny dia efa nampanakekezinao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano Kristy. Tonga vita fihavanana aminao izahay, ary vita fihavanana amin'ny mpino rehetra ihany koa. Misaotra Tompony amin'ny fampihavananao. Misaotra ny amin'ny fanasana masina izay raisinay ho fampiombonana ny fiangonana, ary dia aneo mandrakariva ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba, tsy ho rava izahay. Apetraka am-pelantananao ary Tompo ankehitriny ny fiainanay, ny fiainam-panomponay, ireo kristianina ao anatin'ny tsy fahasalamana, ireo izay miady ady sarotra, ireo izay miady saina, miady mpanahy amin'ny endriny maro samihafa, ireo izay manana olana amin'ny fitezana ny zanaka, ireo izay manana olana ara-pianakaviana, ireo izay miady lova, miady tany, fianakaviana izay sarabazana noho ny amin'ny fitiavan-tena. Ny rano Kristy no efa nampihavana indray koa ampivereno amin'ny fitiavanao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.